Efa nilazaiko teto hoe Madagasikara ity tsy avitra intsony raha tsy miverina amin'i Jesosy. Teny an'izay dia izaho indray moa no voarora, voaopa, voalatsa, nanaparan'izay nanapatra teto amin'ny pejy. Averiko indray fa Madagasikara tsy avitra intsony raha tsy miverina amin'i Jesosy. Ny zavatra misy anefa dia tsy te hiverina amin'i Jesosy ny olona fa mbola mitombo hatrany ilay finiavana hisitraka filana sy ny zavatra rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Vakiao ny Galatiana 5:5. Fa tena hitanao eto Madagasikara avokoa izany hoe asan'ny nofo izany. Miharihary ny asan'ny nofo. Eto Madagasikara tena ahitanao an'izany hoe asan'ny nofo amin'ny karazany avy mihitsy eto Madagasikara. Ny halatra voamaso, ny fijangajangana, ny fanolanana, ny trafika d'organe izay mety ho asan'ny nofo rehetra zany dia hitanao eto Madagasikara avokoa. Miharihary eto Madagasikara ny asan'ny nofo. Galatiana 5:5. Ny afatra androany dia tsotra be fotsiny. Ny afatra androany dia tsotra be fotsiny. Hoe mampanailo dia mampanailo fa tsy pazan'ny olona sokola fotsiny malagasy dia revo ao. Hitanareo iainan'ny tambazotra. Tsy inona le sokola fa fampandizana fitombenana dia revo ao dia mifaninana mitsetsitra n'le sokola ao daholo, makamaminy, makafihany an'le sokola ao daholo. Hitanareo amin'izany ilay afetsen'ny démonie, afetsen'ny devoly manapaka sy miasa eto Madagasikara. Zany hoe en vérité je vous l'ai dit hozy Jesosy tena efa ny démonie mihitsy zany no manipy sokola eto Madagasikara, manipy afo eto Madagasikara. Mangalatra ny teny Jesosy izy hoe tonga ety ambony tany nipy afo. Akory fatratra hozy Jesosy Kristy ny faniriko ny amin'ny mba irehetany zany. Dia angalary ny démonie ihany koa izay toepon'i Jesosy manipy afo ety ambony tany zay. Ilay afo misy contexte ara-panahy lalina be mihitsy izay tsy manam-potoantsika nazavana an'izany eto fa samborin'ny démonie izay toepon'Andriamanitra izay. Ary zay ilay esprit nanjerana ny démonie tany an-danitra dia manipy afo ety ambony tany izy dia amin'izao vanim-potoana iresantsika zao manipy sokola izy dia manao bibilava daholo ny olona, manao serpent surtout ny vehivavy misitraka an'le sokola populaire en ce moment. Zay zany ny zavatra ankafizin'ny malagasy amin'izao vanim-potoana izao sokola. Mampanahelo. Ny alika jamban'ny taolana hozy ny fitenenantsika malagasy zay fa ny malagasy tsy maintsy mandroso kosa jamban'ny sokola. Taraiky Madagasikara tsy avitra intsony raha tsy miverina amin'i Jesosy Kristy fa apetraka ny fanontaniana hoe vonona ve hiverina amin'i Jesosy Kristy malagasy. Ny pejy dia mizara foana ny azo fijaliana, ny fiainana mandrakizay, ny filazantsara ny amin'ny hoe miverena reto amin'i Jesosy, miverena amin'i Jesosy. Tsy misy afa-tsy izay ny lala-tokana ahafahan'ny firenena mivoaka amin'izao obscurité izao, amin'izao aiza-pito izao manarona ny tany. Rahasoa.